kely mpianatra tsony nefa ne za raha mise mbola te hianatra mampalahelo ianao zany tokony hanala fanadinana mihitsy io zao kanefa tsy afaka no fianarana tsony noho ny fanakanana nataon'le renikeliko dia zay ny antony asako mba azahoako manao fianarako tsara aloha zany tariketranao zany zao are manaiky anao hiasa ato amiko noho ny fiangavianao fa aleo aloha manao taratasy mpanekena ihany mba tsy isian'ny olana ny riana any raha mise kosa dia mandefa fisainana lavitra ery tsy maninona lera zay no tianao vononanao an'le taratasy mpanekena moa izy teo zay indrindra dia misaotra betsaka indrindra raha mise tena zava-dehibe amin'ny tokoa ny nandraisanao asa ato aminao tena tsy adiniko mandrakizay mihitsy n'izao mba aiza ihany aza ny tsy nandrinisam-baovao tsony raha dezy tamin'ny voalohany natongavany tany fianaratsoa ihany izy ny antso matetika fa tato ato dia mahalana mihitsy sao dia maharary aza na efa manambady aleo aloha atsoina mihitsy Allô? Allô? Ahoana kiry malala? Fa ahoana ianao tsy miantsony tato ato sa efa manadiny tanteraka anay somary be asa tato ato dia zay tsy nahafahako ny antso mihitsy inona ny vaovao any Antananarivo any tsy misy vaovao fa mangingina miandro ny fahatongavanao za efa manimanina anao mihitsy toa efa misy olona milaza tamiko fa efa manambady ianao tsy mbola manambady zany fa somary sahirana fotsiny amin'ny fikarakarana tokantrano sy ny fandrahoakaniny dia naka-panampy kilasy mandry vehivavy ve mipanampinao inona moa zany tsy efa ho lasa mpivady eo nareo ny farany ninona zany mihitsy fa tandremana efa fa mety ho tonga tapokany amin'ny ora tsy ampoizina ka mbola tovavy kely anie zany zany ve dia mahasaro-piaro anao ka ny kely ihany anie ny lasa lehibe fa mitandrema tsara araka ny voalazany teny ao anaty baiboly hoe ny kely indrindra ny androanao ary ny lehibe indrindra ny faranao zay fa efa madiva ho lany ny fanaka mametra beloma mba netsoa manaraka fa zandrasany za foana ny antso veloma re dia misaotra ny antso vita indray aloha ny asa androany fa andeha mody roa taona sahady zay no nahatongavako teto fianaratsoa za ty mbola tsy afaka naka fialan-tsasatra mihitsy raha tsy afaka herintaona zahay mihitsy ny nampimenimenina amin'ny Bertina fa variana amin'ny asa loatra kanefa moa iaraha malala fa ny asa ambonin'ny zavatra rehetra ka tsy maintsy atsaina moa efa tsy mikarakara sakafo tsony efa misy an'rojo ka tonga dia mamatam-bonina fotsiny so ihany fa nisy azy ao izy aloha tovavy ny mpivoarina satria tsy mionona fotsiny amin'ny toerana misy azy fa miezaka mianatra trany ody rojo ay ve raha mise ihany masaka ve zao sakafo zao fa tena mahatsiaro nona mihitsy azy zany miandro kely eo amin'ny 10 minitra eo sisa raha be indrindra dia masaka ny vary ay fa koa ne misy vomanga netoka avy any ambanivohitra maly iny
raha ohatra hoe mavora am'se hoadray marina tena tia vomanga tokoa ka ela zay tsy ninanako vomanga zay a misaotra fa zay nge le tsy hafozako anao mihitsy aizandray raha mise fa mba atao zay mahatsaratsara ny fiarahamonina marina rehetra zany a nefa za de mihinam-be loatra amin'io fa sao de tsy mahala ny vary eo tsony a sady tena le sakafo tena tiandra miseny eny loka hoe zany karaha miseny tena hoe ty ravitoto-tsenakisoko tena misaotra anao fa tsy hinana betsaka amin'ity vomanga ty a sao tsy mahavoafiry amin'le ravitoto-tsenakisoa eoko sady le laoka tena tiako marina zany fa aleo aloha avadika ho any resaka e heritaona mahery tokoa moa zany ny asanao tato amiko zay kanefa ohatrany efa ela be ry a de zao ino tompoko ahoana ny fandehan'ny fanadinanao ao misy tokony aina ihany ve sa ahoany ohatry tena tena tokoa raha mise fa tsy maintsy afaka zany efa nanala tamin'ny heritaona fa tsy afaky zany am'tindry ami'toraka tyo a mino fa tsy maintsy tafita de zao miraro soanao mba ho tafita soamantsara re vetsy ny tovavy toanao manana fikirizana mianatra ohatran'izao aiza ndray fa raha mise koa de mandokandoky ery mariny tena zany mihitsy fa ianao a sady miasa miezaka mianatra ihany koa roa taona zato zao no nandeha nandradezy ny asa tany Fianaratsoa angatritsika mihitsy ny fitiavanay nandritra n'izay roa taona izay zara raha miantso amin'ny finday izy matetika izany miantso kanefa de vitsy teny fa maikalava noho ny asa hono asa tokoa aloha na ny asa marina na variana amin'ny tovavy any zay any ranga de any fa tsy anjaranay angamba niaraka ka de aleo mipampitsodrany za sy radesy a laha ny fotoana eo ampiandrasana azy fotsiny za aloha tsy mahatato tsy miaraka amin'ny lehilahy zany efa bolana tokoa zao ny niarahako tamin'ny balita zay roa koa aloha tena mifankatia ary za zay efa mitoeja zay forovolana zao so ihany aloha fa efa iroso amin'ny fisoratam-panambadiana zay izy balita tsoatsy ay efa roa taonandroany zany zao no lesako teto amin-drade izy aloha mahafinaritra saingy izy diso montona loatra e kanefa raha lehilahy hafahafa aloha teo amin'ny toerany efa nararotiny a araka ny fitenenana hoe ngela maharaindropo de tsoroko aloha fa manomboka raiky pity amin-drade izy sarotra amiko anefa niteny azy an'izany araka ny mahavehivavy ako efa nanomboka nanao fihetsika manaitaitra azy ihany fa izy ohatrany tsy taitra mihitsiko efa nataoko daholo na fanaovana fitafiana manaitaitra efa manao jupe foikely manao short fa tena piasa be loatra ty iziko asa mety efa manana fofombady any ambadika any angamba izy de zay ny antony tsy maharototra azy za koa de lasa eritreritreto fa efa mirombe folo zao efa vonao sakafo raha mise efa ho avy tsy hoe la rojo sady efa nona koa zany misaotra betsaka rojo fa tsara mihitsy ny sakafonao na de hoe sakafo tsotsotra aza aiza ndray raha miseny de hoe tsara fa raha mise koa de mandokandoky ery tsy maintsy hoe miaina amin'ny zava-misy tena tsara ka
tsy voatery eny hoe sakafo be miaraka amin'ny anomby sy anakisoreny ihany no matsiro e fa na io ravitotototom-boanjo io aza na hoe ravi-mangazy-patsa na trondro maina de efa tsara ka maran'izany e matetika azy any reny sakafo matsiro be reny ny tena tsy mahasamamy aleo mba mihinana sakafo tsotsotra ihany indraindray fa marina ny voalazanao satria andaso kely aloha fa misy miantso azy zany mandehana aloha tohizo andarahanao rojo a eny tompoko allo maheno e mitenena ay Bertina malalako ay za ny Bertina zany fofombadiny aleo hoe hoenoko tsara ny resany manahoana raha dezy salama tsara e kelikely ihany ny fahanetovy ndraiky ka tonga de tsoroky ny resaka e rehefa nandinika mombamombatsika raha dezy de aleo mifampitsodrany sika fa lany andro fotsiny a ny fotoana mandeha ianao tsy fantatra zay na efa manambady na ahoana ka izao mangatatsodrana fa anambady atoato amin'ny sabotsy zao ny fisoratam-panambadinanay ohatray fa ahoana koa zany nivadika tampoka zany ry Bertina ny fikarakarana ny hoavitsika neny na tonga hiasa tia tany lavitra ty e kanefa de nivadika anao ka hoe anambady ka zay e anambady efa tapa-kevitra amin'izay netsika to ohatrany manjeny ny andro lava fotsiny midorororo ny fiteniny tanora tena tsy napoziko ianao ny vadika ohatran'izao ry Bertina marina e za nefa efa saika hikarakara ny rahatsika afaka enim-bolana kanefa moa atao ahoana e ndresy matsy ry Bertina de mitsodrano anao e mba ho vita soma tsara ny raharahanao tady itio fa ianao no mivadika fa tsy za tady itio fa ny lehilahy ony tsy boky heritaona misaotra betsaka amin'izany tsodrany menao zany fa de mametra belomy e ary de miala tsiny indrindra ny fanapahan-kevitra raha azoko tsara zany de le tovavy antsoina hoe Bertina fofonimbadiny ramse anambady zany le tovavy fa tsy mahandry azo tsony ndry atao mampalahelo indray ramse marina kanefa aloha mahatsara zavatra satria amin'izay de mety ho raiky piti amiko ihany izy sady zay eny mitovitovy ihany miendrika misy aza milaza hoe mpivady ony zay ko tsy maintsy ho lasaka ihany zany ianao raha misera dezy a aleo aloha hikarakara sakafon-dramose ka hatramin'izay nysarahan-dramose tamin'ny fofombadiny zay de tsy be resaka tsony izy malaikomana malahelo lava izy koa moa diso endry be loatra kanefa de tovy lasa taviny volony toy reny raha za aloha de tena tsy azy e ary tena fitiavana fa tsy hoe fitadiavana tombontsoa sarotramoko kanefa nilaza amin'ny fanindriko ndresy matsy raiky piti amin'ny lehilahy tsy miraiky amin'ny tena akory e kanefa mino mihitsy afa ty ara am'se fa saingy miandro fotoana izy fa tsy anisan'ireo hoe lehilahy mpanana loatra tovovavy roa tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra na de tsy tokony ataoko ary zao fihetsika zao satria raha vao miana any eo de mety vehivavy hafa indray ny tiandramose mety vehivavy any am-piasahana na mety fanena amin'ny any an-dalana tsy fantatra
iray andro sisa dia ho tonga ilay andro manan-tantara eo amin'ny fiainako dia fanatanterahana ny fisoratam-panambadianana Isibalita. Izay aloha ny vita ny tantarana Israeldesy. Lehilahy tsy mahavita azy fa manjeny ny andro lava fotsiny. Tsy mba taka amin'ny balita, tsy miandro baolina mitokana fa tonga dia mandaka baolina avy hatrany dia any anaty arato. Fiainana tsy misy fitiavana izany, tsy lasa izany. Indray marina amin'ny dimy maraina sady fa maneno ny revay. Zaho koa tena resy torobe satria be asa omaly. Androany aho tsy maintsy andeha marina indray. Ohatray marina tsy rojo ve tia matory eto akaikiko ity? Fa inona ny dikan'izao e? Fa ahoana izao? Fa ahoana ianao no tsy any amin'ny faninanao ry rojo matory a? Tsy mety mihitsy izao Ramose, tena miala tsiny Ramose fa nanavinavy alina dia nahatsiaro nangatsika sady ny andro koa moa ririnina raha teo dia izay ny antony natofiako teto mba azo hafanany. Fantatra ny eritreritra ao e, satria tato ato dia manao fihetsika manaitaitra ianao mba ahasarika any mba hanadalako anao. Hitako any reny fanaovana jupe fohy kely reny, ny pataloha manara-batana. Dia amin'izay aho zany dia ho taitra dia tsy ahatohatra fakam-panaka hanolana anao dia higadra. Mbola kely loatra ianao rojo. Fa aiza indray Ramose fa ianao koa dia mandefa fisainana lavitra loatra. Za nefa feno 20 taona efa manana kara-panondro Ay ve, ary tena tsy fantatra fa efa 2 taona sahady kay moa ny esanao tato. Alefa raha rivotsika amin'ny resaka tsara fa maika hiasa e. Eny Ramose raha mpitsy moa zany no anatanterahana fisoratam-panambadiany Bertina. Aleo koa vita eo amin'izay ny tantaranay roa fa tsy anjaranay niaraka e. Fa tsy maintsy mba mieritreritra an'izay vehivavy ho alaina vady amin'izay kosa aloha e. Raha tsy olona fantatra toetra kosa aloha sarotra nakavady azy e. So varimbariny lavitra ihany ary aty ka tsy mahita akory eto ambany maso. Fa maninona tokoa moa raha rojo no resahako e. Izy sady tsara tareny, tsara toetra. Mino fa tsy andany faniriko izy e. Zaho fotsiny sisa no andrasany raha reny fihetsika nataony reny. Dia izay rojo ny faniriko tapa-kevitra fa hanoro-tokantrano ka any aminao no miatefa ny safidiko ka ho tsiniko ve zany? Ka ahoana ny hevitra ao e? Tsy napoziko aloha le fanapahan-kevitra ao e. Kanefa na dia izany aza eny avy hatrany ny valiteniko ka satria za koa nefa ela ny tianao mangina e. Kanefa sarotra amiko ny ilazan'izany amin'ilay mahavehivavy sady miandro fotoana ny zavatra rehetra e. Fa misy vaovao-lazaiko aminao Androjo. Efa nivaly ny fanadinana baccalauréat dia afaka soma tsara. Ay, vaovao tsara kosa zany ko dia arabaina zany ianao fa afaka fanadinana. Niezaka mafy tokoa ianao matoa tafitaka mendrika hody araina. Etsoroako zany malalako zany Rojo tiako ane ianao e. Boramena be Iara-dalana sika manomboka izao. Misaotra Ramose zaho koa tianao.
aza atao an'izany ramose zany ntsony aloha e atao fotsiny hoe raha tezy malalako amin'izay ka rehefa izany aza dia aleo atsoko hoe dezy fotsiny zany e satria ianao anie mbola tanora fa tsy mendrika natao hoe radezy ohatry ny antitra be ve radezy ye ohatrany hoe efa olon-dehibe loatra zany ka ka anarako daholo zany fa zay tianao atao hoe tsy maninona enimbolana zay mifankatiavana izy tezy hatramin'izay ny rahana izay a tsaroko sambatsambatra mihitsy a tena hoe tsy mbola nahita fahasambarana toy izany teo amin'ny fiainako e za koa moa mbola tsy nity olona mihitsy fa izy voaloha-potiavako ko tsy maintsy ho tanterahana aingana zany fisokatam-panambadiana satria efa bevoka roa volana taona maromaro taty aoriana dia ahoana zany mama le za ianatra hitondra fiarakodia zavatra hafa aloha ianarany a toy ny hoe fianarana manamboatra fiarakodia na mozika na taranjam-panatanjahantena ohatrany hoe lomano aiady sy ny sisa betsaka ny hery feno ny zavatra azo atao e ka mba hampianarany dada mitondra ny fiarantsika ange tsy mety zany sady dadany hoe tsy manam-potoana fa miasa foany reraky ny asa tandremy so mianatra mikitikitika foany ao a mamono olona sady mamono tena manimba zavatra aleo mihitsy miandry fianovana amby folo taona dia amin'izay dia mianatra amin'ireny sekoly fampianarana fiara ireny dia zany zany vaovao dezy ty hianatra mily fiara ho ny feno zanakao dia nylazaiko izy hoe tsy mbola fotoanany mihitsy aloha zao fa aleo miandry valambe folo taona marina mihitsy ny voalazanao fa afaka miandry fotoana daholo zany e tokony hianatra tsara aloha le ry dia avy eo ito ihany zay toyany folo taona sahaty moa zay ny vaditsika roa tena mandeha ny fotoana ka tsika azany ty efa efatra nakasahady tena miazakazaka marina ny fotoana e raha voateraka eo dia efatra ny zanatsika tena vetivety marina e ohatrany hoe vao omaly dia zany zany akiny ny vaovao ry malala ray volana eo sisa dia tsy maintsy hanainga ho any an-taninarivo sika fa andray any voatendry asa tena tsy napoziko indray za fanapahakevitra izany kanefa izay moa baiko ny lehibe dia tsy maintsy manaiky izany tsika amin'izay toerana andefasana atsika ka inona moa fa dia misaotra an'Andriamanitra aloha fa mbola miasa ihany na ny aty na ny any mitovy ihany satria eto Madagasikara ihany e tanin-drazana avokoa fa ny tombony fotsiny mba afaka amin'ny faneraseran'ny fianakaviana ny vohatra ny ankizy dia mba tsy very amin'ny fianakaviana ihany koa e izay marina satria za marina zao vao indray mandeha ny mba nanao fialan-tsasatra tany arivo ye nandritra n'izay folo taona izay efa ela ny zavatra mety hitranga fotsiny dia izao ianao aloha mampieritreritra rehefa mifankahita amin'ilay namanao taloha e mety ho voatariky ny namanao isotro toky ianao koa zany izy osa izy amin'ny mahitako na hoe
mety hifankahita amin'ny Jacqueline na ry Sabine na ry Bertine na ry tsy haiko tsony zay sipanao taloha tany de tsy horaikitra indray ve nyrevy taloha iaraha malala ihany mantsy nitoetra nareo lehilahy toniko ay aza tezitra moa vazivazy aniny ay ka lasa lavitra koa sainao zanaka za efa lehilahy lehibe zao ve de mbola anao an'izany ihany tantara taloha zany ary efa lasa ny zavatra taloha izy le mpihiry zay laha ny andro amin'ny resaka tsy nanan-kanina tsika ka ndao hanomana ny entana hoentana eny tokoa aleo mimana diany zao fa tsy efa kaiky ny fotoana zay vao hikropaka eo so tonga amin'ny fitenenana hoe taitra ny olona tsy mba taitra ka taitra rery vao mamaky takotra andao aza koa andao hanomboka andamina nentantsika sao de amaky takotra eo sy filipa koa rehefa tonga tokoa ny fotoana andehanana taona sady zay ry mama mipetrahantsika teto andrenivohitra mahafinaritra aloha aty sady afaka mianatra zavatra maromaro satria be fianarana aty toy ny hoe fianarana tem-pirenena mozika sy ny sisa marina mihitsy aloha zany voalazanao zany try feno zao de mamanina roatra mianatra zavatra maro fa tsy manjeny ny andro lava fotsiny zao koa zany vao fantatra daholo ny avany dada rehetra ireo andrenivohitra ie mba tsotsotra daholo aloha ny avandrainareo hafa tsy tia dadatorainy beza mivady ty any io somary hafahafa ry zareo ka rehefa tonga mamangy azy any ianao de tsy mba hita hoe faly mihitsy izy mivady fa matomatotra be toy ny hoe sobakaka vanginy reny zay zany reneny le hoe manao tony ranony kopaka tonga namana vo mavomavo aleo aloha reneny andeha any an-tsena any fa misy zavatra tiako hovidiana any mandehana re fa aza mijanona riva loatra hitanao ihany fa ny fiainana amin'izao tsy de milamina loatra iandrendroneny tsy atao eo maso ny fiaina aloha fa naradeza rainy azany hoe zao miovy no nipetraka taty andrenivohitra ay zave ka amin'ny folo alina vao miditra atao trano sady mamofona toaka be ny vavany inona raha tsy mitombona ihany le ahako tany fianaratsy hoe iovy radeza rehefa tonga aty ohatray mary ve asa ahoana tsy raha izy hoe tiany loko ty ely zany rangaha araka ny feo eniko to hoe efa mipetraka eto andrenivohitra hoanareo zay tokoa manahoana aloha Bertine de firy zao ny ankizy manahoana radesy telo zao ny zanako amin'izao indray andro zay hitako nitondra fiarakodia miaraka tamin'ny madama ianao mbola tanora kosa aloha madama hitako mihitsy ny fiainanareo fa metimety zany ny anay rangaha tena tsy mamelo mihitsy fa ahoana fisotro toka be no sady maro vady balita vady ka maninona moa radeza raha mba manala azy kely any sika mba hiverina indray zay ny taloreny tsy mety tsy azo atao tsony zany ianao aneny mivadika taloha ankehitriny efa samy manambadysika de mijanona ompinamana fotsiny ihany eny ary fa tsy maninona fa mba eto misotro toka etsy amin'nitsy baritsy aloha fa sady tsaina mahazo ao fa mba hanala azy kely aloha raha zay anga tsy maninona fa za koa aza mba mangatsika ka mba mila misotro kely
tsy zary ny Bertina fa mba misotrosotro fotsiny rehefa mba manimaniny rehefa mba mifalela amin'ny namana fahiny ohatra anareo zao fa za kosa aloha tsy manao an'ireny hoe mandry atatatra rehetra rehefa mba misotro e fa tonga dia mba mody avy hatrany ay tsara kosa zany ko raha mba ianao raha angamba vatika saingy tsy anjarantsika tsotro miaraka fa tantara taloha zany e fititsy tanteraka ho ny fitenenana fa aleo aloha hisotro kely farany dia ody ody rojo a ody voaaiky ana fa mangatsika be manisantena fa raha tsy voa varavarana tonga dia vakiko a takako ty varavarana fa aiky ana izy indray zao sotro toka tany indray le kiarla iny ody e ody efa niova tanteraka anao tonga da ty taninarivo ianao a aiky araragana ro fa elona loatra mba nisantena aya roa aza mitabataba loatra rehefa manaitra ny mpiaramonina ry dezy a efa miraika ambe folo alina ane zao e ka iza dia davinao hijajirika eto foana ary za tsy maintsy mitabataba manambava tsy maintsy tato ato zao mitabataba dia niova mihitsy nitoetra anao a misotro toka sady alipodiana foana ka ny olona zany tsy mba hirevo mihitsy aminareo si fantatra ane ianao fa tany amin'ny vehivavinao tany am'le Bertina indray zao ianao io aiza ndray fa ianao koa dia efa saro-piaro eria oe inona ka ino za fofon-dranomanitra be zany tokako zaniko tena tsy manaiky an'izao kosa ary dezy a tena mariny tsy manaiky azy ianao tena samyfaroany le tsy vaniny ty sahanao very dezy mamono ahy fa oana le verino fa tsy sahako aleko matory fa edy amina daly eo ave tena mbola miteby fitiavana amin'ny radesa ny foko tsy amelako iny raha tsy laza vadiko indray misy mahatsara azy aloha raha ranomanitra nafafiko tamin'ny radezy iny amin'izay tsy maintsy ho eny raha matovady ny fofon-dranomanitra ary dia raikitra ny ady sava ranonanty fotsiny iny fa maneja be mbola ho avy amin'ny fomba hafa e tena efa manomboka maivava koa ty rojo vadiko ty ka efa saika hidariko mihitsy izy fa niany nataoko tonga aloha fa zao mbola samy tezitra daholo izay mivady mahasosotra na dia hiverina ao an-trano azy satria mbola toy ny sobakaka mifamangana mpamangy motsitra ny vangina motsika aleo aloha andeha hanalazy kely any ndraika zay mety dia izay ny vaovao ry Bertina raikitra tao iny adinay mivady ohatray nylazainy fa nampiaraka taminao fa nahenony fofon-dranomanitra ao ony ary sao dia mba fafazanao ranomanitra kosa ray tsy nanao azy zany fa sendra vo tapoka angamba ianao tamin'izana nisy ranomanitra iny
ka tsy aloha hoe mba manimanitra raha dezy fa toy izay maimbomaimbo a tsy meloza zany moka mbola imezanao ihaniko raiky tatao mihitsy any niadinay e mbola tezitra amin'le vadiko mihitsy hatramin'izao zany ny antony mahatonga hanala azy io fa misy zavatra olazaiko anao ty Robertina ka oky anao mba hiaino tsara sy andinika tsara inony zany raha dezy ohatray marina io ary fatateraka ny fanareko fanatanterahana an'ilay ody fitianeny be rasoa sisa dia ho lasa vadika io raha dezy atray zany asa mibarako marina azafady ohatra lasa saina be zany ange ianao e dia avy eo mirana tampoka indray fa inona ny antony tsy zany aho fa misy volanao iveriko very zay dia rehefa nydinihana kay tsy very ilay izy fa misisika ao anaty poketra ao hay ve zany fotsiny dia zay no tiako lazaina ka ahoana ny hevitrao sandray ve raha desy ka notaniana zany efa nanety teny taminao tamin'ilay indray andriny fa ianao miavona sady ilay vadika ao an-trano fa lasa miasa e lasa miasa ny toliarany ary tsy hiverina raha tsy afaka teny volana ka na ho any aminay foana azy ianao malalaka reny lalaka le ka mbola mieritreritra tsara aloha e zay vao manapa-kevitra ka inona moa zany lorana fa isika koa nefa mifankaty ihany taloha e ka zany anie dia mba mahatsary ny andro fahiny e raha dezy a tiako anie lahy tsy miova mihitsy ny fitiavako an'lahy itsoroako kely ianao dia misaotra ki Robertina fa zay mihitsy ngely tsy hafozako anao e fa adao amin'izay ary ahody any aminareo dia andray toizana ny revy ny vola misy ny aina koa mbola matanjaka be mihitsy a zay miro azy rekolazako tamin'reo aleo aloha mba hody kely mba hijerany tralany trano dia ametraka vola fa tsy misy tsony angambo ao tena efa niantso matetika tamin'ny filaiko mihitsy nge zany vady aman-janako zany e fa afa ihany aloha le miaraka amin'ny Bertine sady ely izay tsy niarahanay roa zay tena mahay mampirevy izy anika tsy afaka atao an-tsaiko mihitsy le revy manadaly zao ve ianao ry dezy vao miditra ny trano e zao vao mody mino mihitsy efa tsy maintsy nylafika tany amin'ny Bertina tany indray zao ianao io zay mianakavy kely moa dia efa tsy miteny tsony ianao koa vao miditra ny trano averanga dia efa tezeranao sahady zany mihitsy ange makaleo ahody aty e ngidrakidra tsy misy farany raha teny dia koa eny ianao rangaha ty dia mahazo mandeha tsy izay mihitsy ny ampifilafilaina eo a te ody de mody tsy te ody de tsy mody za koa raha ngahy efa leo anao a mba te hiova koa e aleo mba manao fiainana ohatra ny sakafo ihany ny fanambadiana ka araka ny voalazan'ilay namako izay hoe aiza ve ka dia eno mifoana no hohanina fa ndraindray koa mba miovaovy e mihinana henakisoa ndray indray zay filazanao azy e na henakisoa na henondro na hinana alika koa azy mandeha ihana raha andefa aza fampiatsara velatsy fotsiny eto
tena mahomby aloha ilay tetikatiko fa raiky petite amiko ihany raha de izy zaho koa nanaraka tsaka sy andava izay voalazany neny be rasoa sady izy koa tsy de maka vola be fa saingy izy alavitra fotsiny misy azy fa ry zareo mpitaiza miseho amin'ny gazety tsy fahita lavitra ity mahay ry zareo fa sasatsasany amin'izy ireo maka vola be aman'olona aleo aloha hikarakara tena no manjamanja fa efa ho avy izay raha desy raha va ihany nitokantrano raha desy fa tratra mibe korontanako dadany tsy mody mihitsy roneny de tsy haiko ry anake hatramina tonga avatsika teto Antananarivo de ohatra ny toetrany io nivadika mihitsy izy fa inona na tonga ny dada mivadika toy izany kanefa ne le raha matoa hoe vadiny dada amin'izao fotoana ne tsy de tsara akory neny azy amin'ny tsara tsy izy le raha matoa tazantsika sy neny niaraka ny dada tena tsena tamin'ny sapotsy no niditra sy fitiavam-behivavy fena tandremo ianao sao de makatahaka andray anao rehefa manambady tena leo miala nenina miaraka amin'ny vehivavy maromaro rehefa afa-po zay vao manambady de misafidy vehivavy ray ianao de zay ihany no vadinao eo amin'ny fiainana aza mba mampijaly vady aman-janaka izany rehefa manambady aza manao toy izao ataondra nareo zao endrerineny na de ny vola omeny dada atsika aza nerineny de tena tsy ampy mihitsy fa so ihany aloha neny fa mivarobarotra eto madinika sianana ary voankazo fa raha tsy zany angamba de sahirana teto sika na izany aza aloha ry feno rainareo raha de izy nahitanareo masoandro ka de ajo ihany fa nahitana masoandro na de hoe tsy mety aza ny nataony zay mihitsy sarotra no mitsara olombelona fa an'Andriamanitra no mitsara no makatahaka amin'ny fanaony kosa no tsy azo atao tsony roneny marina mihitsy za voalazanao zany anaka za ne mahita asa birao fa ny olana de ity raha vao miasa de tsy misy mpikarakara ny ato trano satria de lany any ampiasana any ndray andro tontolo maizy mavambilany fa afaka miditry ny trano leo marina aloha neny mivarotra ihany ray zany amin'izay koa neny tsy baikibaiky ny olona fa manao asa maleo tena tsinona eny mba misy isakafotsika isan'andro any aloha ny tombarotra azoko amin'reto fivarotany reto zay ranga vao vita ny asandroany aleo aloha manala azy aty amin'ny bara aty vao mody any an-trano 5 taona tokoa moa zay nivadiko tamin'ny Bertine efa ho 3 sady ny zanaka raha teraka io izy tsy misy olana aloha ny fiainana fa ny vola fotsiny mizarazary fa ny mampieritreritra de reto zanako tamin'ny rojo ry zalahy efa manomboka ho lehibe tsy maintsy anome tsy miary zalahy no nifandozako azy ka tsy hisy ikarakara amin'ny androm-pahaterako reto zanako Bertine tsy azoko antoka be loatra koa de zay raha de zay 5 taona androany zao nivaditsika telo amin'ity akiboko ity zao ny ankizy za tsy maintsy mijery ny hoavin'ireo ka tsy maintsy manamboatra trano sofasana ho an'ireo sika raha de satria na rosorojo efa manana za tsy afaka iray karandoha amin'ny raha vaviko mihitsy na de za zany efa mieritreritra an'izany koa ary misy vola voatahiriko ihany fa tsy ampy fa miandry kely fotsiny za tsy te halala an'izany fa tsy maintsy atomboka de ny zao ny fanamboarana hitanao ihany fa ny aina tsy mifametra
raha maty ahoana nefa rany reto zanako reto amin'dio ny fiarakodianareo dia afaka manomboka ny asysika aiza no isy an'izany fa ianao tia koa ve efa mitapitapy efa reny eo ampilatanina ve dia amidy indray farany koa dia amidinareo ny tenanareo rehefa tsy manam-bolonareo aiza indray raha desy fa fitsonjovana no avy ny zanatsika sy ianao aneny mahatonga manao an'izany ny zanako sikala roja nefa tomombana no aviny rehefa izay dia aleo misaraka ny vadiko taloha zay efa nitailo tamiko mihitsy fa iverina ka sa hevitra ao resinao averipertinina dia ararotinao eny manaika fa zao kosa nefa tsy maintsy hipetraka aty ireo zanako telo ary ndray mbola kely mitsanona any am'ireniny amin'izay ry zalahy mba afaka mianatra sady afaka manara-masoandry zalahy koa satria amin'ny mahatanora azy dia mety ahaditra izy draydraydraydraydray tena lavitra akitsy rano zany ataoko ahoana ny taiza zanadravy tsy ekeko zany izy efa zatra tany ami'reniny tany dia tsy hanaraka an'izay teniko tsony amalivaly amin'ny mariny kely tsy maintsy diso foana tsy manao an'izany reny fa zazam-pakatoray aman-dreny efa tsara anatra reny ka tsy hamalivaly anao zany za aloha tsy hanatanteraka mihitsy an'izany fanirianao zany raha vao tsy mandray an'ireo zanako ireo ianao dia ahoana ny hevitra ao raha Bertina eny ara fa dia manaika fa tsy manatsafidy fa inona moa zay zay fa dia ny fantatro aloha dia tsy maintsy fitainaingana ny trano sy ny fasana any ambanivohitra eny ara fa hiezaka mafy mba havitana soamantsara ny fanirianao raha Bertina dia izay roneny araka ny voalazan'ny dada dia voatery hipetraka any amin'ny dada ho ny zasy be maro roger haonandray ary zany hevitra kidaladalandrainareo zany tokony sainaika an'izany sady raha Bertina efa malaza ratsy amin'ny raha-tsim-panahy ka tsy afaka hianatra tsonony izay satria tsy afaka mpianatra anay tsony dada raha vao tsy mipetraka any amin'izay raha zay indray aloha ry feno aleo nareo mipetraka any aminy satria za hitanareo ihany tsy manam-bolan-doavana ny saram-pianaranareo ka inona ova dia mitsodrananareo anaka mba aleo alasana na izany azadinona mamangy aneny sy voangy endroneny sady izay any erineny no andehanana any aminy mba ahafahanay manohy fianarana za koa mino fa ndray andro mbola tsy maintsy hiverina ty amintsika ihany dada mbola ny akibon'ny omby zany anaka mbola tsy fantatra na ho tanteraka zany na tsy no avinareo jerena fa aza manao toy mifanaondry anareo rehefa manambadinareo any aoriana any zay ihany mba teniko endre tsara anaka ny antranon'olona any io ndray nyeny sy ny ranomasony zay anetsy andeha lavitra fa eto Antananarivo ihany miala tsiny anaka fa zao any le atao hoe fondreniny teraka mafy amiko zao fisarahany zao kanefa zao ny lahatra ka atao ahoany manginana eny azakivy ianao ry neny fa amangy anareo matetika zahay matoky anao anaka telo taona zaty zao no nananganana an'ilay trano sy fasana mino aloha fa afaka ihanim-bolana eo dia vita tsoma tsara daholo ireo fotodrafitrasa ireo fa ny mahalasa ny saiko mafy dia reto zanako manjeny ny andro lava fotsiny reto zanako raha dezy anefa milofo mianatra ary tena mahay mihitsy ry zareo ary raha tafita ireo ka ho lasa dokotera na mpitsara dia ho afa-baraka amin'ny tany mamorona oe ary ino ny ty mahalasa eritreritra be anao ry Bertina
Inona moa no mahalasa an'izaiko raha tsy mifanamboarana an'ireto trano sofasana tsy mety vity ty e. Tsy efa milamina ve ny momba an'io e? Lalorina fotsiny ny trano dia ho vita. Misy vola andrasako izay sisa dia ho fitaintsika ny trano fa za mbola sahirana fampidirana mpianatra. Ka ireto mpianatra koa moa maro dia maroko. Tsy maintsy andoavam-bola daholo izao rehetra izao. Mbola tsy maintsy asiantsika resaka io amin'ny manaraka. Inona indray no tiany lazaina amin'ilay hoe amin'ny manaraka izay? Ka ny zanako ao nefa lehibe tsy tokony hianatra intsony fa mitady asa amin'izay e. Ankizy tsy ampy taona ireo ka tadiavinao hiasa sahady ve? Aleo ny ankizy hianatra raha mbola mazoto mianatra satria ny fianarana ihany ny lova sarobidy indrindra eo amin'ny fiainana. Ary satria tsy mety hanaraka an'izay olazaiko raha dezy dia andray fanapahan-kevitra aingana. Aripako tsikelikely ny zanako raha dezy zorotsy dia rehefa maty daholo dia ny zanako daholo no andova ny fananandradezy. Na ikala rotra aza mbola ajetako dia amin'izay dia afaka hisoratra izahay roa. Dia ahoana izany ry feno a? Dia matsinitsabona akory izany rijazandrinao? Tena maty ny zanako marina. Maty sy ny alana nenina akory. Mangina neny aok'izay aza mitomany intsony. Fa ahoana ny tadiavinao angina tsy tomany kanefa ny zanako anie izao maty izao e. Aok'izay oa tsy sarotsika atao tsony ange. Tena tsy lasa tsony fa tsy maintsy mody aty an-trano amin'izay ianao feno a. Tena tapitra ringana daholo ao ny antsika mianakavy. Aiza ve ka tao anatin'ny taona iray dia zanako anankiroa sahady ny maty. Tena tsy mazava amiko mihitsy ka. La reny kelinareo ty mihitsy no ahahiko mamosavy. Marina. Tena marina izany voalazanao izany roneny fa tamin'izao tany ambanivohitra dia nentin'ny dadatora atsao tany amin'ny dadarapera izay a dia laza izy io fa raha matao Bertina ny tena fototra izao fahavazantsika izao. Tapitra ringana daholo tsika mianakavy raha mitoy izao. Dia amin'izay a raha Bertina no andovany arena ny dada rehetra. Tena mitombony izany anaka. Za koa ny efa nieritreritra an'izany mihitsy. Tokony nanontanianao izao ilay dadarabe hoe inona ny tokony atao. Kanefa motany aminao aza tsy nisy vola akoriko. Izay ny olana. Nampisamboriny dadatora jao vola ray alina dia karakarako ilay fanafody. Tsy maintsy mikarakara raha teo velona sika. Mba tsara fa na kosa dadatora jao izany a. Dia misaotra azy aloha fa aterina ny volany amin'ny manaraka e. Ka izao ry feno a. Karakara ho aingana io zavatra io fa mandeha ny fotoana e. Rehefa tsy karakara ianao dia aleo karakaraiko. Aleo roneny karakarako azy ihany fa lasa manakorotan-javatra be ny fidirana eny amin'ny ora raha io a. Eny ary matoky anao anaka. Mafy eneo azany maty anaka izany. Raha ny atezerako sy ny alaheloko dia ntsondromoko tamin'ny antso misy ilay Bertina tsy faniny. Tsy mety izany roneny a. Tsy maintsy hoe mampiasa tetikato tsika fa miady amin'ny herim-maizana sika izao ka mila mailomailo tsara. Eny marina izany voalazanao izany. Lalitsaina tokoa ianao. Soa ihany fa misy ianao lamatoa amin'ny fianakaviana ry feno mba afaka mandray fanapahan-kevitra amin'ny mpahendrena. Ka tsy maintsy misaina tsara roneny vao manapa-kevitra satria ny fanapahan-kevitra tsara indrindra sady mahasoa dia ny avy amin'ny saina fa tsy ny avy amin'ny fo. Eny mandehana amin'izay anaka fa mandeha ny fotoana io e. Sady ianao moa izany mbola manao fotoana amindrenareo any amin'ny hotely any. Izay mihitsy roneny a. Tsy maintsy miafinafina miresaka an'izao raharaha zao amin'ny dada fa sao misy mahita ka andamoaka ny tetikady. Mandeha anaingana ary. Ie, lasa aloha.
izay ry dada mifototry ny olana mahazo antsika izao a tandremikely mivavany lahy everiny lafa mpamosavy zany bertinina vadiko mihiny mihitsy afa torohevitra avy amin'ireny lahy zao mba ampisarahana anay mivady tiako anefa milaza milahy fa tsy ampisaraka anay mivady akory e lahy aza de topo-be loatra aloha ianao ry dada fa mba ampisaina ihany aloha na de ianao io aza efa voatazona amin'ny fanafody ody fity tena mahery vaika tokoa aza miteniteny foana le tsy lahy tsy ampisaraka anay mihitsy nareo ninonino nataonareo eo e tiako iny vadiko iny ary efa tiako efa ela be talohan'ny arahako tamindreniny lahy ka dadany izao tsy mahafantatra fa raha matoa bertina ihany na misavy an'izy ro laka na faty azy tia no faty daholo tsika menakavy de amin'izay ry zareo amin'izay no andovany arenany dada vo mainka aly ty tsy mazava amiko ny tia ny lahy olazaina fa atandremo sao hoen'ny bertininy zao resaka zao fa tonga de ady tsy vita gidra be mihitsy mety ifampitory any amin'ny tribonaly mihitsy ny hafarany aleo aloha nefa lany amin'n'lahy eto fotsiny fotoana iny vadiko iny foana no aratsiny lisany eo aza mbola mandeha ianao ry dada sanatria hoe tsy fitiavako andra bertina vadinao fa matoa amiteny de misy porofo mivaingana fa tsy miteniteny foana akory fa inona ary le porofo voalazalahy sao de fanaratsiana ny vadiko fotsiny indray andro a de tafarako bertina sy saondra tsy mahita azy zareo fa zany ny resaka tao ambadiky ny varavarana nararotiko ny raisana tamin'ny findaiko le resany fa nahaliana ka ianao ianke e hatramin'izao aloha de mandeha tsaka ny sy andava ny raharahantsika zanaky radesy zorojo zao nefa maty efa mihena ihany ny isan'ny mpandova farany de tapitra oringana daholo ireo de isika amin'izay no andovany renany radesy efa tsy maintsy isy tsipaka indray atsoatsy e tsy aloha ve aloha ry mama janakely indray sao de misisisy loatra fahafatesan'ny zanaky dada ka mamperitreritra azy sy ny manodidina hoe ahoana ihany reto faty misesisesy reto aza matahotra anao fa raha izay radesy tsy afa miteny eo mihitsy fa efa nasiko an'ilay fanafody sy miteny de tsy afaka maka izy eo kialarojiny koa aloha mbola ataoko amin'ny fanaovana azy de afaka isoratra amin'izay izay sy radesy ilay kialajavaniny iny ny tena vato misakana amin'ny fahasambarako e na tsy maty azy iny ataoko izay malasa dalana iny rehefa lasa daly izy inona tsony no vitany eo fa atsoina hoe kialadaly izy ory mama ahoana e aza misioka aloha raha tsy tafavoaka ny ala fa ahoana mbola tsy tateraka akory ny zavatra atao de mireharery ity ianao ny olona koa ane tsy mipetrapetra-poana fa manana ny zavatra hainy mangindry fa ianao zanako ny ray ve no ananatra azy amin'ny memoraly ahy efa tongotra mbiandakana ny andra bertinina ka tsy miverina tsony tady deo fa fitsonjovana no avy nareo taranako no mahatonga anao an'izao satria raha maty de jalo nareo taranako fa tsy misy andra nareo tsony eo de zay ny fandehany de mbola tsy ino ahavy ianao ry dada de ahoana ny mbola tsy inoko an'izany sady efa porofo mitoaka amin'ny tenda hoy ny fitenenan'izay tena tsy naposiko hoe bertinina mihitsy ny nahavita an'izany ombeo aty ny telefona iny fa ataoko mahita iny androany de miandry ny adiny dada sy raha bertinina fotsiny zany sisy aleo aloha hikarakara n'ity fanafody ity omena indraynareo fa tato ato de lasa namaly valy sy tsy nanaraka ny teniko izy ka aleo asiana fanafody tsy mampiteny sy tia mainty amin'izay mantsy tsy ho tia ny fianakaviany mihitsy izy indrindra fa hikala rototsy vaniny iny ary sao de mba tonga tampiko eo dada ry mama ka ho sarony eo daholo ny ataonao ka nirainareo anie tsy afaka hisaraka amiko tsony na horoako azy izy de hitady afoana e aleo koa raha nga tonga de ho karakaraina amin'ny fanafody aminona n'ilay fendro zanany fa tarazoka loatra ny raharaha ho tapitra ringana amin'ny fianakaviany radesy ary ny arena no lasa tsika daholo tena zay vo mazava amiko fa vehivavy tsy vaniny ianao raha bertinina mpamosavy malemy eniko tao ambaravarana daholo ny resakareo e no endrikendrehanao mpamosavy indray aradesy mihina fa tsy maintsy mivady amanjana koa na prisika anao tsy ho ty inona miprofitenenanao fa mpamosavy zany e mihaino tao ambaravarany ny vavanao ihany ny teny an'izany teo
ty koa ane misy pirofo tsy hahafahanao mamaly enoy ty oronam-peo amin'ny findainy feno ty enoy hatram'izao aloha dia mandeha tsakany sy andavany raharahantsika zanaky radezy sy rojo zao nefa maty efa mihena ihany ny isan'ny mpandofa farany dia tapotra oringana daholo ireo dia isika amin'izay no andovany renan-radevy efa tsy maintsy isy tsipaka indray atsoasy dia mbola anda ihany ve anao amin'ity pirofo efa tsy azo laviny ty ay zany dia efa mpiain'ny resaka mihitsy nareo menakavy lay fenondozy iny zany mitsikily sy mpiain'ny resaka tato ka fitiavako anao sy fitsonjovako ny hoavin'ny taranaka ao aneny nahatongahanao an'ireny tsy misy an'izany rabertina fa raha tsy mpanasy fialonana ary fitiava-tena no nahatonganao anao an'izao raha te andeha koa ianao raha desy malalaka mivaravarana rofy ny entanao dia lasa koa ianao any amin'izay tany afatesanao any mba mifandefera ihany nareo ry dada sy mama fa tena manala-baraka zao lasa koa raha matoty bibilava efa elan'ny firetana ka mitady lalaka itsorana ianao manam-pahadosoana tokony hanampitamby andray no mandroaka fa iny ty ataonao ry mama dia ndroanao dada ary raha ohatra ka tsy hiverina tsony izy zao dia ahoana ka aza matahotra indrifa tsy maintsy hiverina iny tsy mahafoy ahy iny fa ifanifanako an'ilay tsy manadino tsy misy asaraka naisy radezy zany ho hitakeo ary zaniko sao dia manantena tsy misy eo ka mitsako tsy misy eo ry mama dia tsy manakolazaina ntsony a rojo resy tanteraka mifona fa tsy hamerina ny adalana vitako ntsony zao voatsapako ny adisoko ny vady aman-janako ihany ty ny mahavonjy dia inona moa zany faraka voalazanao hoe tsy manenjika resy zany efa dia mitandrema fotsiny amin'ny manaraka zao ny vola lanina fafitafy tany amin'ny olona tany fotsiny ry zareo tafita jereo tsika miamahantra okizay rojo manome toky anareo vady aman-janaka fa anonitra ny zava-dratsy vitako ny toky fitaka fa ny atao no hita ho ny fitenenany ka ho hitana eo zany fa raha zaho koa aloha ny hoe mbola isy manaraka dia mialatsiny fa dia avelana ihany amin'izay ianao tsy isy anavitra anao tsony eo so zava-mitranga tamintsika izao anery dezy dia heriny devoly avokoa ka manomboko izao dia ndao tsika hiverina hivavaka amin'Andriamanitra fa zay ihany ny lalana tokana tsy hahafanaratsy manjaka amintsika zay mihitsy ny lazaiko aminao tsy hiverina any amin'ilay bertininy intsony mandra-pahafatoko rojo mahatsiaro an'le fiarahantsika voalohany tany fianaratsoa rojo tiako anenao etsoroako mba tany aloha ry fa mbola manao raharaha ianao koa hatramin'izay tany amin'ny rabertina tany foana ka hoe vao hoe rojo tiako ianao etsoroako kely ianao patati patata tena losy ty fa efa enimbola zao mbola tsy miverina anao viandra fa ahoana to efa lasa mpivavaka be ondry zareo mianakavy tsy nandatra tsona zany aizy ianao radesy ahoana ny navelanao rery aizy ianao ahoana ny navelanao rery aizy tena tsy naposiko tsy naposiko mpandeha ny zavatra radesy aizy ianao nanenenako ny ratsy vitako radesy aizy ianao mifona fa tsy anao tsony Andriamanitra tena lasa daly mama marina nanao tsinitsina ny tata loatra izy ka lo tata dia tsy mahita miverina tsony
misy vaovao lehiberina eny a vaovao ahoany a nivaly tamin'ny rabertina sady ny ratsy nataony lasa dala hony izy ka miteniteny sy mirediredy tamin'ny fandaozany dada azy ay nivaly tamin'izany ratsy nataony tamintsika anaka zahay tokoa ny tonga ny fitenenana hoe nitody tsy misy fa ny ataony miverina ny farana teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe tena tsy nampoiziko marina nosoratany Randrianarivelo Marcelin. ireo nanomiaina ny tantara Daniela, Nioni, Louise, Alain, Andoarinjaka. nandray feo Erjon Randimbiarivelo, Nana Totosa, Niony Ramana Misata.